Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Namangy tany ambanivohitra ny misionera iray ka hoy izy tamin'ny vahoaka tao an-tanàna: sahirana nareo mahantra? Tsy sahirana, tsy mahantra zahay, hoy ity rangahy iray. Tsy manana nareo jereo ny fitafianareo olon-dehibe, ny ankizy aza tsy mitafy mihitsy, jereo ny tranonareo. Aza jerena ivelany ny olona hoy ihany ilay rangahy: andao ianao ampijereko ny fananako. Dia lasa nga misionera nanaraka azy ka nentiny nijery ireo omby marobe. Hitanao reo 570 omby ireo, ireo ny fananako, ka lazainao fa mahantra. Aza jerena ivelany ny olona fa tsy fantatrao izay fananana any ambadika any. Ary maninona ianao ny tsy mba mivavaka? Hoy ny misionera toy ny namadika ny resaka vitrany. Io indray aloha tsy voako aleo aho izao ihany, hoy ilay rangahy. Fa nahoana? Hoy ihany misionera nanontany: ka ireny olo ireny izao mpivavaka, diako na mafana fo, nefa tsy manana afa-tsy omby anankiroa fotsiny dia izay. Avy hatrany nga misionera dia namaly hoe: aza jerena ivelany ny olona fa tsy fantatrao izay fananany any ambadika any. Tsy misy ihany misy ve tsy ho hitako? Hoy ilay rangahy. Ny anao mantsy ny vola mipetraka amin'ny omby fotsiny, fa ny azy ny vola sady mipetraka ao amin'ny omby no alefana any an-danitra, ka mipetraka any an-danitra. Io any an-danitra io no tsy hitanao, hoy nga misionera. Eny, tantara izany ka tantara, saingy azontsika nlaisina lesona tsara. Tsy manana zohy tsara ny hafa isika, manana ny maha izy azy eo anatrehan'Andriamanitra ny olona tsirairay. Lehibe eo anatrehan'Andriamanitra iray isika rehetra, koa tandremo aza mitsaratsara olona intsony amin'ny sisa. Ny Timothy faharotoko 4:7 dia misy anatra ao antsika ny amin'izany fitsarana olona ivelany izany. Anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy havonavona na tokony harena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoa mampofaza malaina, fatomotrany andro izao. Harlanto tsy misy mahalala, tsy misy mahalala, tsy misy mahalala ny ato ampopafatsy anao. Na izy izy anontany, na iza aminany,
radio feon'ny fanantenana rafo manataonkaitra marary efatsilaitra sy mba ny fahotana vembola sitranao rafo mangirifiry sy sedra mankadiry ny olanana firifiri vevoavanao firenino mandratra mameno tsy ombitratra kondrao tsy hahatratrilay andro iavianao ianao pandinika ny fo tsy avelako intsony anao ianao no fanafo diko tendreo redeo sitranao sitrano raha ilaina fa fo iaviny haina sanatry tsy ho faina fafo iolapanao raha vitanao toko de diovy mba ho soa hovay hovatoso ho ravaky ny lanitrao fa tsisy mahalala tsy misy mahalala tsy misy mahalala natoampoko afatsy anao ianao pandinika ny fo tsy avelako intsony anao ianao no fanafo diko tendreo redeo sitranao harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo miarabanao manaraka ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny awr dia manasanao anaraka mandritry ny minitra vitsivitsy monja ireo torohevitra ara-pahasalamana izay no manina ho anao eto mahakasika ny fahadiovana averimberina matetika eto amin'ny fandaharana ara-pahasalamana fa ny atsasaky ny aretina sy ny fahafatesan'ny ankizy dia vokatry ny otrika aretina entin'ny sakafo hohaniny na ny rano sotrony na ny tanany maloto izay azo avy amin'ny dika ihany koa ny akamaroan'ireny otrika aretina ireny izany moa dia vokatry ny tsy fampiasan'ny olona ny lava-piringa na ny kabone izay tokony hanariana ny diky na ny tay izay avoakan'ny olona eo ihany koa ny otrika aretina azo avy amin'ny tain'ny biby miparitaka etsero amafisina sy averimberina amintsika fa maro ny aretina indrindra ny areti-pivalanana azo avy amin'ny otrika aretina entin'ny diky ary na ny kely na ny lehibe rehefa tsy mitandrina dia mety hidiran'ny otrika aretina avokoa izany hoe rehefa tsy mampiasa lava-piringa ianao sy ny ankonanao fa mangeringery fahatany eny rehetra eny
eo koa ny tsy fahavarany mpiaramonina amin'ny fanadiovana ny tain'ny biby fa miparitaka etseroa dia tsaroa fa reny rehetreny dia mety andoto ny rano fisotrotsika naizanaiza toerana misy azy, mety andoto ny sakafo, mety andoto ny tanana na ny fitaovana ao an-dakozia sy ny toerana fikarakarana ny sakafo. Averina amintsika foana izay. Rehefa tsy mitandrina isika dia isika ihany ny mamosavy ny tenantsika amin'ny alalan'ny fametrahana ny diky eny rehetreny izay mitondra otrika aretina ka mankarary ny olombelona. Fa ahoana tokoa ianao ny fandraisan'izany hoe rehefa tsy mampiasa lavapiringa ianao dia lasa ianao sy ny ankohonanao marary. Nefa mieritreritra ianao hoe ny dikina ny tay dia any ivelan'ny trano, fa ny sakafo, ny rano fisotro, ny fitaovan-dakozia sy ny toerana fikarakarana sakafo ao an-trano. Inona ny ifandraisan'izany? Tsotra dia tsotra ny fomba ifandraisan'izany. Tsaroa fa ny lalitra dia fitaovana tena ratsy mpitondra otrika aretina satria nahoana? Mety mifindra amin'ny alalan'ny otrika aretina izay entin'ny lalitra mipetaka teny ambonin'ny fivalanana na ny diky. Avy eo indray lalitra manidina dia mipetaka eny amin'ny sakafo ny areti-pivalanana. Razavaina bebe kokoa dia izao manidina le lalitra, mipetraka eny amin'ny dikina ny tay izy ary reny ny tena ankafiziny. Dia avy eo indray manidina izy dia mipetraka eny amin'ny sakafo, ny eny amin'ny vilia, eny amin'ny fitaovan-dakozia, eny amin'ny tanan'ny ankizy, eny amin'ny sotro, indraindray eny amin'ny vava mihitsy aza ny lalitra ny manidina dia mipetaka eny amin'ny vavanao eny. Dia mety hifindra ihany koa amin'ny alalan'ny vovoka, voaray na lalovin'ny ankizy ihany koa ny otrika aretina satria rehefa maina teny ny dika dia lasa mifangaro tamin'ny vovoka dia tsy hitan'ny ankizy tsony na ny olon-dehibe koa aza. Dia iny ny manidina makeny amin'ny sakafo na lalovin'ny ankizy le vovoka mifangaro tamin'ny tay maina dia tafiditra ny ambavany rehefa mihinana tanana izy na tsy misasa tanana izy fa misakafo avy hatrany dia tonga ny ambavany ihany ny otrika aretina. Ny olon-dehibe koa dia mety hanao toy izany. Rehefa tsy voasarona tsara ihany koa ny sakafo, manidina eny ny vovoka, ny fitaovana ampiasaina ao an-dakozia manidina ny vovoka izay efa misy an'ilay otrika aretina, dia avy eo ampiasaintsika na hohanintsika avy hatrany ny sakafo dia hihinanantsika sakafo avy hatrany ny fitaovana, ny vilia, ny sotro, ny vilany, dia izay anisan'ny mitondra ilay otrika aretina izay nentin'ny vovoka, ny lalitra avy amin'ny dikin'ny olombelona. Ankoatr'izay ihany koa rehefa avy ny orana dia entin'ny rika mivarina makeny amin'ireny rano, ny dobo, ny loha rano na amintsika ihany koa ireny rano ireny dia miditra ny anatin'ny vovo izay angalantsika rano. Ampiasaintsika ny diky izay napetrapetraka teny rehetra teny. Matetika nefa avy hatrany dia misotro ny rano isika na mampiasa n'ilay rano hanaovana sakafo ao an-dakozia na ihany koa manasa ny sakafo manta izay ampiasaintsika ao an-tokantrano ao. Dia mifangaro amin'ny dikina ny tay izany ireny rano ireny, maloto nefa mety tsy hitany masontsika. Izany hoe lasa mihinana ny tsy fihinana izany tsika. Tena loza ange izany. Tsika ihany ny mamosavy ny tenantsika ary tsy ny tenantsika rery fa mampalahelo ny hafa ihany koa. Lasa mihinana maloto na misotro maloto. Izany rehetra izany anefa dia azo soroana avokoa ary misy vahaolana mazava tsara azo ny tokantrano tsirairay sy ny mpiaramonina tanterahana. Ny vahaolana sy ny fepetra mahomby indrindra izany mba ho fisorohana ny fianaky ny otrika aretina azo avy amin'ny fiparitahan'ny diky izay mahatonga ny otrika aretina mitondra aretina be dehibe ho an'ny olona. Ny vahaolana tsotra indrindra dia ny fampiasana ny lavapiringa. Manamboatra lavapiringa dia ampiasaina
ny lavapiringa. Ankoatran'izay ihany koa dia arovy amin'ny fivalanan'ny biby sy ny olona ny toerana fahatsakana, aleo misoroka toy izay mitsabo. Ankoatr'izay dia diovy matetika ny lavapiringa. Tsy hoe navita lavapiringa fe lavapiringa fotsiny ianao, tsy misy dika ny fananana ny lavapiringa na ny kabonera ohatra ka maloto sy tsy voadio izany, fa diovy tsara, asio tafo, asio varavarana. Ilaina ny fanaovana izany mba tsy hiparitahan'ny fofona sy antsony lalitra izay hitondra aretina ho antsika indray. Dia izao, akatony tsara ny varavarana, saromo ny lavaka na tondrahana rano avy hatrany, fa aza vela isy maloto hipetrapetraka ao anatin'ny lavapiringa, fa ataovy any anatin'ny lavaka tsara ny maloto rehetra. Soa vita. Zay ve dia mbola tsy avy ny saika ihany misa? Kely sisy Efa io anie Liza no ohatra ny akanjo nozairinao e. Ay, azafady kely Liza. Mbola napandro amisa tao amin'ny trano fidiovana fa azafady indrindra. Tsy maninona re. Ela loatra kosa izy taoko. Hafa kosa neza manana trano fidiovana izany ry izy roa e. Tsy miafiafy tsony rehefa andeha isaika fa migalabona tsara. Zay aloha Fa tena nio vo mahafinaritra mihitsy aky ato aminareo Zany ve? Aiza kosa e. Jereoko, lakozia vita, ny trano fidiovana misy, ka tsy efa nahavita lavapiringa koa moa nareo so vita. Sy mbola mamaika aloha zany ry Liza fa aleo aloha amin'io ka. Sady lavapiringa ve andanimbola ny anaovana azy. Tai ve ki ho tehirizina? Tsy izany re, fa tadidio tsara fa rehefa manana lavapiringa sika, ka voafefy tsara sy mihidy tsara, dia mitafo tsara, ary madio sy misarona tsara, dia tsy miparitaka tsony ny tay. Ny tanàna amin'izay tsy maimbo satria azo atao tsara ny tsy mahamaimbo ny lavapiringa e. Ankoatr'izay ny areti-pivalanana voasoroka ho azy. Zany tokoa Ny mpianakavy salama tsara, tombotsoa be ane zany ry izy mivady e. Tena marina zany Ezaka kely fotsiny sisa dia vitanareo re zany e. Ny lakozia sy ny trano fidiovana aza vitanareo maika zay lavapiringa. Zany tokoa Ino aleo misoroka toy izay mitsabo ry Marco Tena marina zany Ny fahasalamana ny voalokarenako tsy aleo tokoa ve mampiasa lavapiringa manara-penitra toy izay arary ato tsika menakavy. Zay mihitsy Sady ny fahafinaretana amin'izay tombony fotsiny, tsy maimbomaimbo tsony ny tanàna rangatia mariny. Iezaka kely indray tsika ry so vita. Zany mihitsy Vita tsika raha zay zany foany Efa azoko antoka. Ka ohatra ny nanaovantsika ny lakozia sy ny trano fidiovana ihany anie zany mba miafiafy kely Vita tsika io Hitanareo tsisy olana mihitsy fa mahazotory izy mivady soan'ny fianakaviana ane zany. Misaotra ry Liza. Tsisy fisaorana Ndeha ary isika izasy ianao hiaraka entana, anorina ary ampiasa ny lavapiringa. Fahadiovana dia zava-dehibe. Koa lao hery ary. Tsarofo fa hitondra fifaliana, fahasalamana ary fiadanan-tsaina ho anao sy ny manodidina anao, ny fahitana tanàna madio sy milamina. Ary indrindra mahafaly an'ilay Andriamanitra pahary izao rehetra izao ny fanaovanao izany. Hatreto ihany koa aloha ny fiarahana dia misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany, ny namanao fanjany aina sy ny teknisianina samy nanolotra ny fandaharana ho anao teto. Amin'ny manaraka indray Radio AWR, lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Aokizay ro fanaratsy
tarika roama AWR izay ilay onjany fanantenana ealanareo hita faratsy ifankatiavana loajoro avela hoanireny fatomapikoro ka viraisana nampahoita zakina sarehetra deo vita tsy hoela rindro faototy soanidy ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana ny manolotra ny arabo antsika rehetra tafahoanandre amin'izao fotoana manokana izao ahafahantsika mianatra sy miaino ny ten'Andriamanitra. Ny lohahevitsika androany dia ny hoe manana finoana. Manasanao ary hiaraka hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra ny an-danitro. Tafahoana eto indray izay eny ny teninao. Aza vela handalo fotsiny izany fa kasio ny fona itsiraray avy, kasio ny fiainanay mba ho lesona velona ampiariny amin'ny fiainanay ilakevitra rehetra ho enonay anio hatrany tokantrano rehetra ary aza vao ny voninay trao ny isambaravara aminaran'i Jesosy, amen. Manana finoana. Eo amin'ny fanantonan'Andriamanitra dia ilaina ny finoana. Indrindra moa rehefa mikatsaka valim-bavaka isika. I Kapernaum no tanàna anankiray izay ivay nianantsika amin'ny teny ity. Ao Kapernaum no monina ry Petera sy Andrea rahalany. Tao ihany koa no toerana izay falehan'i Jesosy matetika ary raha tsy aiovina dia tao ihany koa no niantsonany Matio ho mpianatra raha toka teo amin'ny famoriketra nisy azy. Kapernaum, tanàna manatantara eo amin'ny fiainan'ny mpamonjy satria tao no
nahafahany nanasitranaireo rofo sy ny aretina maro samihafa nahafahany koa naneo ny amoram-po amin'izay fanasitranana izay. Matitoko 7:7 dia to javatra anankiray izay afahantsika misitona lesona manatsoka lesony amin'izany antsoina hoe fananana finoana izany. Matitoko 7:7 tapany voalohany dia ny hoe niala teo Jesosy dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy. Mahafinaritra le fanambarana le hoe niala teo, izany hoe efa andaony toerana izany, efa ho any amin'ny toerana hafa. To milaza amintsika ny hoe tsy maintsy manararoatra zany sika eto, ararotina ny famonjena satria tsy fantatra ny hoe hoviana indray no andalo ny mpamonjy. Malohan'izany indrindra no indro jamba rola. Raha tsy ivona mantsy dia nanjaka ny fahajambana tamin'izay fotoana izay, ary lasa valana aretina mihitsy aza ka tena azovana tany amin'izany faritra izany. Noho n'ireo fahalotoana sy zavatra nanjaka tao an-tanàna ka dia tonga fahajambana ho an'ny isam-batan'olona. Raha mijery ny tapany faharoa ny Matitoko 7 isika 7 dia jamba rola. Natsapany hoe andalo Jesosy, natsapany hoe tsy fantatra izy ny verina, ary efa netretra sady ny hoe raha toka tsy azosika androany Jesosy dia hoviana indray. Ny zavatra nataondry mirahalahy amin'ny andininy 7 Matitoko 7:7 tapany faharoa dia ny hoe ny antsoantso hoe mamindra fo aminay ry zanaky Davida. Mahafinaritra le fehezany teny hoe mamindra fo aminay. Maneho olona tsy manan-kalahatra, maneho fa tsy manana vahaolana azo antenana intsony. Mahatsapa ihany koa fa tsisy azo atao afa-tsy ny miantoraka. Nanaitra amin'ity fanambarana ity dia olona tsy mahita fa mitsapatsapa no nanaraka an' Jesosy. Azo antoka fa amin'ny fiainona no nanan'izy ireo ny fahafahana sy ny finiavana ho sitrana. Ny azo natao izany dia ny hoe miantsoantso. Tsy nahita ary zareo fa miantsoantso ny atao. Ary mafy mihitsy satria araky nambara teo dia ny hoe araraotina ny fotoana. Tsy nisy enatra, tsy nisy tahotra ny hoe sao dia obedy, fa nananitra feno hoe ry zanaky Davida mamindra fo amiko. Zavatra nitranga dia izao, nanohy ny diany ihany Jesosy. To tsy nampisy lanja ny antsoantso nataon'izy mirahalahy. To tsy nahare akory izany antso vonjeo efa mila hiatra manaina izany, ary tsy nasiana fiheverana akory izy mirahalahy nanao ny antso. Nambarina soratra masina fa noho ny diany hatrany Jesosy. To tsy nierika akory manoloana reto antso nataon'izy mirahalahy. Aza dinona nefa fa jamba izy mirahalahy. Tsy mahita akory izay lalankizorana fa mitsapatsapa. Indrandray aza azo antoka fa enjera ka olona no hanarina kanefa ny mpamonjy izay nametrana ny fangatahana tsy miraika akory. To milaza amintsika ny hoe aiza ny finoana, aiza ny faharetana, aiza ny fikirizana. Jamba izy mirahalahy teo sitrana. Jesosy tsy niraika fa nanaraka izy ireo. Tsy mahita akory hoe aiza ny lalana ny zorana, tsy mahita akory hoe aiza ny toerana nalen'ilay mpamonjy, fa manaraka. Jamba tsy mahita, jamba tsy afaka mahatsapany hoe tia nametrana tongotra, fa dia mamindra ao anatin'ny fahajambana izy mirahalahy. To milaza amintsika hoe mila fikirizana, to milaza amintsika hoe mila faharetana, ary tena zava-dehibe manana finoana satria hoe tena manasitrana izy. Satria mantsy raha ohatra ka tsy manana finoana izy mirahalahy dia hoe
rehefa tsy namaly ny antsontsika izy dia aloha hitady olo-kafa fa nanana finoana izy ny hoe na tsy mahita ary sika na mitsapatsapa ary sika dia alao tozona ihany fa any no misy ny vahaolana. Ny matitoko tapany voalohany dia ny hoe niditra tao an-trano Jesosy. Iripeny malala alay fisary an-tsena nge efa nisy elanelina tamin'ny jamba sy Jesosy. Alay fisary an-tsena ny hoe misy trano nidiran'i Jesosy. Izy mirahalahy jamba aiza amin'ireo trano ireo no nidiran'i Jesosy. Tsy afaka anao an'izay izy. Tranon'ny Petera mantsy no nivantanan'i Jesosy ary tranon'ny Petera no nidirany teto. Ho sarotra ihany ny hoe hiditra amin'ny tranon'olo-ka izay tsy dia mifanerasera aminao. Eo ihany koa amin'izy jamba ny hoe anahirana ny ao an-trano ny amin'ny fiantranoana amin'izay trano nidiran'i Jesosy. Raha toa mantsika ivelan'ny trano Jesosy dia mora ihany ny hoe nanantona azy fa ao an-trano Jesosy. Ilay Jesosy toa tsy niraika ny amin'ny fangatahana izy mirahalahy. Ilay Jesosy toa tsy naneo akory fa nomezana lanja ny antsoantso fa nanohy ny diany ihany. Ilay Jesosy nahatsapa fa jamba nge reto e ka tsy afaka anaraka ny dia izay nataony. Ilay Jesosy nahatsapa fa tsy mahita nge reto ka tsy fantatra hoe tranoniza no nidirana. Fa niditra tao an-trano ny Petera Jesosy. Nahoana no tsy niandry azy ireo teo an-dalana Jesosy? Nahoana no tsy nositrana tany an-dalana izy mirahalahy? Tiany Jesosy anana lesona sarobidy ho aso anao izany sary izany. Atraiza ny finoanao ripeny malala. Atraiza no fahafahanao manana finoana zay tsy hozongozona ka na dia misedra olana aza na dia mitsapatsapa aza na dia tsy mahita hoe toerana izay iantorahana aza dia nanana finoana izy mirahalahy. Mahafinaritra ny antso ao amin'ny Hebreo 10:2 izao ny voalaza dia aoka isika anantona amin'ny fo marina sy ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Aoka isika anatona. Ripeny malala tsy jamba isika, tsy takan'izy mirahalahy isika fa afaka mahita sy afaka maneo finoana tahaka azy ireo. Tiany Jesosy aseho mantsy fa mila finoana ny fanarahana azy. Natao mitsapatsapa aza, natao anatin'ny antsoina hoe tsy fahitana sorotra lalak'izorana aza dia andao anatona an' Jesosy. Aoka isika anatona amin'ny fahatokiana be, amin'ny finoana. Rehefa manana finoana tsy azo toerina isika, rehefa manana finoana lalina sy latsapaka isika dia tsy voasaka ny sedra naizanaiza, tsy voasaka ny toejavatra mitranga amintsika, tsy voasaka ny toejavatra miseho ary azo antoka fa tsy ho verimaina izany fa dia ho hitantsika ny tanany mpamonjy. Ndeha etsika mbavaka ny fiainanao sy ny tokantranonao. Vavaka isika. Misaotra tompony amin'ny tompontsoa sarobidiny menao anay amin'ny teny mety. Nianariny teo ny tantaran'izy mirahalahy izay nangataka famonjena amin'ny mpamonjy. Eny tompo, mety andalo sedra izahay, mety to tsy misy valim-bavaka mivantana avy hatrany no resinay, kanefa dia ampio izay tompo anana finoana tahaka n'izy mirahalahy reto. Natao lavitra aza ny valim-bavaka, natao tsy misy aza fanantenany amin'ny fahamaliana izany, dia ameonay ny finoana ahafahanay mitojo hatrany ary manaraka anao. Tanterao amin'ny isam-baravarana izany ka miteny ho ity indrindra izay mandalo olana rehetra dia anana finoana, anana faharetana ary manana toko sy antoka avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misaotra anao indray ny namanao mpiara-mianatra ny pastora Andrianjafy Ramamy Silvestre amin'ny teny ho ity ary fahazavan'ny tompony omba sy ameny ny tokantranonao amin'ny fotoana rehetra.
voatsinapy. Fifanampiana ny fiainana ka hifanosika raha miaka-piakarana ary ifandray tanana ifampitatana raha midi-pidinana. Mahazofa endrena, mahazofa alalana. Fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy mahahitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina. dia kafaliana sy ankaravona no hiatitra noho ny fandarana fanabeazana atao tokantranonao ary tsy hanao tahaka mivitsika akory dia avy tany dia hiditra mahazo mamy dia mitsoko fa milohan'ny resaka dia manolotra anao ny arahaba ny firarintsoa misaotra anao mbola misafidy izao onjam-peo izao miaraba namanarila dia faly miarabanao mpiaino manjo izao onjam-peo izao ny fandarana fanabeazana no arahanao ankehitriny dia asaina mpitiavana ianao mba hiaraka aminay ao anatin'ny minitra vitsivitsy. Ety am-panomboana dia tianay no manolotra ny firarintsoa ho anao mpiaino izay mpanaraka izao fandaharana izao ary sitraka indrindra ny hitondram-bavaka ho anao ao anatin'izao fandarana izao. ndeha ry vavaka isika rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro tsy mitsahatra ny misaotra anao izahay noho ny tombontsoa sesehena sy ny fahasoavana ampy-mizara izay natolotrao ho anay na ho anay izay mpikarakara ny fandarana na ho an'ireo mpiaino izay inonay fa mangila tsofina ankehitriny satria fanabeazana dia asa masina sy asa sarotra koa tianay ny mitondra mavaka n'ireo ray aman-dreny ireo zanany izay eo anatrehany mba ho fanabeazana avy amin'ny tolotsaina mba hampahendrena avy amin'ny fanahinao masina ny ray malala nomenao azy ireo ka isy mandrakariva ny fanampy fankatiavana firaisakiana fifandeferana ary mba tsy ho reraka ny ray aman-dreny amin'izany fanabeazana izany satria omenao hery ireo zanan'ireo koa dia omeo ny fanahinao masina mba hahafany mandraiza amin'ny fanabeazana izany indrindraindrindra hananany fahatokisatena hananany may izay mba entiny hamakivaky ny fiainana any aoriana dia mino izay efa tarihany fanahinao iny izy eo ampamakivakiana zany fiainana izany tonoina mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mbola ao anatin'ny loha hevitra mahakasika ilay hoe fahatokisantena ihany isika namana-joely ho toizantsika io loha hevitra io anio fantaniana avy hatrany no andeha nomboantsika azy satria efa hitantsika teo aloha tamin'ny fandarana teo aloha ny fahavalon'ity fahatokisantena ity nesy betsaka izy ireo fa ny fantaniana kosa dia izao hoe ity tsy fahatokisanteny ity ve zany dia tsy misy fanefitra mihitsy azo atao aminy sady tena efa hoe raiky tapisaka amin'ny olona iray izay tratrany izy io. Ya misaotra anao namanarelany amin'izay fanontaniana izay ny fanefitra dia misy tokoa raha vonina ilay olona fa tsy tokony isy izany hoe olona tsy manana fahatokisanteny izany mandramaty. Misy ny fanefitra sy ny vahaolana sainga mila fifehezantena sy faharetana ilay izy izany hoe esorina ao an-tsaina ilay hoe tsy vitako izany tsy haiko izany tsy manana faharetana ny amin'izany aho dia aoko ny saode isan-karazana izay miteraka fanahiana sy fisalasalana sy ny sisa tena esorina ao an-tsaina tanteraka mihitsy izany hoe saode rehetrarehetra izany ka raha misy olona te anana fahatokisantena kanefa tsy ahavita ny hanala ao an-tsaina ireo zavatra ireo
dia ilona ao anatin'ny aretina mandrakariva izy dia ho simba my fiainany manontolo zany hoe maharitrela zany mety ho mandramato io zany namanarila raha tsy vonina le olona analan'ireo saode sy ny olana isan-karazan'ireo ny fanalana ao an-tsaina ireo sakana isan-karazan'ireo anefa tsy avetrany dia ahita vokana zany ny olona anankiray fa miandalana ilay izy izany no natonga tsika ny teny hoe mila faharetana sy fifehezantena ilay fanefitra sy ny vahaolana. Ya arak'izay voalazanao zay na manatsoelantormisa dia andeha ataontsika hoe vahaolana amin'ny akapobeany fotsiny ihany aloha zay fa raha hidirantsika somary lalindalina kokoa na amin'ny antsipiriany kokoa inona zany a lay asa andrasana amin'ilay olona inona lay fihetsika tena tokony ho ataon'ilay olona raha ohatra ka tena tehanana fatoka isan-tena ilay olona iray. Ya maro zany namanarila eto am-piandohana zany dia tiako ny milaza hoe tsy hoe tokony raha te hiala amin'io zany fa ny tsy maintsy atao zay le izy. Ny vahaolana voalohany zany dia ty ny fahaizana mandanjalanja ny teny avoaka parole impeccable hoy ny teny frantsay satria ny fahaizana mandanjalanja ny teny avoaka ny vava dia mitory fahendrena ary tsy zany ihany fa ny teny avoaka no mamaritra ny toetra ao anaty toetra izay ao anatin'ny olona anankiray zany namanarila dia faritan'io teny avoaka ny vava io. Etsy andanin'izay isika malagasy dia maro no milaza fa mivavaka ka amin'ny mampivavaka antsika malagasy zay dia amarin'ny teny avoaka satria amin'ny alalan'ny teny avoaka no mampiseho izay arahinao sy izay tompoinao zany. Ko raha manompon'Andriamanitra zany ianao ny olona anankiray dia ny teny avoakanao dia manamarina an'izay dia tsara zany ny teny avoaka raha maneho ny endrik'Andriamanitra satria Andriamanitra nanao ny olombelona dia avoakanao amin'ny maha olombelona anao zany le endrik'Andriamanitra le endrik'Andriamanitra dia tsy inona fa lay Andriamanitra fitiavana ka rehefa ilay endrik'Andriamanitra fitiavana no aseho anao amin'ny alalan'ny teny avoakanao dia mazava loatra fa na ny fifandraisan'ny olon-droa na ny fifandraisanao amin'ny olona hafa azy na dia mikorotana oatra ninona azy ka rehefa tsara ny teny avoakanao dia lasa mirindra sy milamina ny fiainana ray manontolo izany hoe mandamina ny mikorotana zany ny teny avoaka ary manamafy sy mampiorina ny efa milamina. Manarak'izay namanarila dia io teny io koa dia misy hery lehibe miafina ao anatiny ka tsy hita raha tsy efa misy vokany eo amin'ny fiainana ka izany no tsara andaljalanjana ny teny avoaka. Etsy andanin'izany ny teny atao dia tsara raha teny misy lanjany avokoa teny mitondra aina ho an'izay mampiasa azy ary manome aina ihany koa ho an'izay mandre azy. Tsaroka eto ilay fiteny malagasy manao hoe ny teny soa-sakafo ny vavaratsy adidy na vavaratsy ahitan-doza. Arak'izany ny fandanjalanjana ny teny avoaka dia mitondra voka-tsoso filaminana eo amin'ny mpiteny sy ny mpiaino azy. Ilaina arak'izany ny fahaizana mifehy ny teny avoaka miainga avy amin'ilay tompony zany izay fandanjalanjana izay. Ilaina ihany koa ny mijery lafin-javatra tsara ka avoaka amin'ny alalan'ny teny zany ka amin'izay fotoana izay dia teny azo antoka ny teny ataon'ny olona anankiray teny hitokisan'ilay tompony aloha le izy voalohany indrindra ary teny hitokisan'ilay mpiaino azy ihany koa manarak'izany satria teny mitombona ny teny atao teny marina ny teny lasaina. Rehefa izay namanarila no mifameno dia mora ho azy ny ananan'ny olona anankiray fahatokisantena amin'ny alalan'ny teny avoaka. Tsara ihany koa raha teny mamporisika ilay tompony no teny avoaka. Teny tsy misy fihatsaram-belatsia, teny tsy mamita tena, teny tsy mihatsara velatsia amin'ny tena sy amin'ny hafa ihany koa ny amin'izay miaino zany fa teny voalanjalanja mamporisika na ny tenanao na ny mpiaino anao ihany koa. Zay ny vahaolana voalohany namanarila.
ia tena mila faharetana sy fifizany tena marina tokoa raha izay voalaza izay namana joelanto armisa zay ny vahaolana voalohany fa inona kosa indray ary ny vahaolana manaraka namana joelanto armisa maro zany namana rilahy fa ny vahaolana faharoa dia ny tsy fandraisana tendrony raha tehanana fahatokisa-tena zany ianao zay mandrianay ankehitriny dia aoka tsy andray antendrony ia mazavany amin'iny fa ahoana moa zany ny tena amoaboasantsika eto amin'ny fandarana ilay hoe mandray antendrony namana joelanto armisa ia marina tokoa zany e satria ilay hoe mandray antendrony namana lehilahy dia misy karazany zany izy io anisan'izany ohatra dia ianao mandray antendrony izay teny lazain'ny olona aminao na koa mamaky izay heverinao fa ao an-tsain'ny hafa na izany amin'ny olona izay miresaka aminao na izany amin'ny olona hafa mifanerasera aminao ohatra ianao dia tondrony misy miteny zany ihany raha izay teny izay zany zao namana lehilahy no raisina tendrony dia tafiditra ao anatin'ny fandrika ny olona zay mandray an'izay atendrony ka mihevitena hodondrona tokoa izy ka tonga hatrany amin'ny fanambanitena ilay izy satria miraikitra any am-parahatiko ilay olona zay mandray atendrony zany izay teny no raisin'izay lay teny noraisiny zany no raisinao atendrony dia lasa to fiainanao mihitsy ilay izy noho izany a ny vahaolana dia ny tsy fandraisana tendrony izay teny lazain'ny olona aminao ia dia ahoana ary zany namana joely a ny tokony hamaliana an'lay olona miteny hoe ianao dondrona na ny tataka an'izany ho anahy zahay mpanabe raha mamaly an'izay dia ozy aho hoe vojerinao sy fihevitrao zany fa izaho tsy dondrona mihitsy zay fotsiny namana lehilahy dia milamina ny saina tsy mila mifamaly betsaka mamaly tsotra fotsiny fijerinao zany fihevitrao zany fihevitro le olona zany fa tsy fihevitro za zay teneniny zay zany le hoe fijerinao fihevitrao fa anisan'ny vahaolana ihany koa ny fijoroana amin'ny maha izy sy amin'ny maha izay ny tena fa tsy anaika ilay famaritana na fanombanana ataon'ny olona anao afaka manome ohatra kely ny amin'izay ve ianao namana joely ia ohatra zany ianao dia olona mafana fo ohatra any am-piangonana any am-piasana na dia tsy baikona ianao zany dia tia mandray andraikitra dia avy ny olona sasany miteny dia mitakoritsika zany ambadika any milaza hoe io koa mba tia deraina io koa mba matimatik'ambo sy ny sisa sy ny sisa ka raha mandre zany ianao a dia anovan'ny toetranao ve izay toetranao efa nanananao fahatokisa-tena sy tia mandray andraikitra ovainao ve le zay toetranao zay raha vo manova ny toetranao ianao maheno an'izay dia tafalatsaka ao anatin'ilay atao hoe fandrika ianao zay noho izany dia mijoroa amin'ny maha ianao anao efa manana fahatokisa-tena ianao fa raha misy olona zany ataoko ohatra fotsiny hoe fa raha misy ary ve olona anjatony hiteny aminao hoe ianao matikamo iry koa dia maninona ianao manao zao takan'izao takan'izao dia anaraka an'ireo olona amanjaton'ireo ve ianao amin'ny fahafahapohan'ireo olona anjaton'ireo ve ianao mipoka ny atodoanao na manarila raha izay no ataonao fa tadidio tsara fa betsaka ny olona no tsy faly zany mahita anao mandray andraikitra mavita zavatra tsara sy ny sisa ka misitona anao a hidina ambany ary betsaka ny olona manana an'izay talety zay rehefa mahita anao lasa ambonimbony izy na manaonao zavatra dia sitominy ianao zany a hidina ambany satria tsy tiany ianao a vita zavatra sy anao zavatra tsara ka hoy aho hoe tazony ilay fahatokisa-tena efa nanananao fa azahovana hifanaraka amin'izay tiany olona fa rehefa manaraka nino mazy ianao mety animbanao zay zavatra zay ka mba hahafahanao mijoro dia mila mahafantatra tsara ny tenanao ianao mila mahafantatra tsara ny zavatra vitanao zao zava-bita zany hoe ny zavatra hainao tsara dia fantarinao zay dia fantarinao koa inona ny tsara aminao ny ao anatinao ao ny zavatra hainao ny zavatra manetona ny olona aminao mila fantarinao daholo zany dia io fahafantarana ny teny eo a dia tsy azo moramora nefa fa miainga avy amin'ilay fanabeazana izay noraisinao avy amin'ny ray aman-dreny izay miteraka amin'ny maha izay anao izay hiavahanao amin'ny hafa ny maha izay manko dia ilay mampiavaka anao amin'ny hafa
fa ny mampalahelo no namana rila de zao hay ny olona loatra ny manapepo ny manabady ka raha raisinao zany fanabatiana raisinao zany fanapepony zany a dia iraikitra ny aparaty koa zany rehetrarehetra zany de manimbanao satria voapozon'ilay tsirim-panetana manimba ianao de lasa tsy mahatoko tena itsony nefa ilaina mifatokisa-tena zay ny vahaolana faharoa namana rila. ia to vetivety le fotoana e antenaina fa nitondra soanao ny fanarahana ny resadresaka teto amin'ny fandarana fanabiazana mahakasika ity fatokisa-tena sy ny maha izay mitondra ao amin'ny fahatsaram-piainana ity. Tsy maintsy saraka vetivety indray aloha isika vahaolana roa no hitantsika izay raha sitrapon'Andriamanitra dia hiroso amin'ny vahaolana manaraka indray isika amin'ny fandarana manaraka. Ny namanao Joelanto Armisa Sirila kosa dia manao kopakopa tanana ho solo ny fifandraisan-tanana ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy. AWR Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Tonga eo amin'ny fotoana anoizana ny fianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata isika ampatsahivina fa ny fitsaharanao amin'i Kristy no lohahevitra alalinina. Ny lohatenin'ny fianarantsika io dia manao hoe fahamalemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Toetra tsara tsy dia omendanja loatra ny alemem-panahy amin'izao andro izao. Iomezana ny olona manitry tena. Ampianarin-dreo tambajotra tserasera sy ny fiarahamonina isika mba ho tia sehoseho, tabataba, ampirantiny maha isikatsika amin'ny hafa sy ny sisa. Mazava nefa ny tenin'Andriamanitra fa maro tokoa amin'izay heverin'izao tontolo izao ho lafatra no mifanohitra tanteraka amin'izay manandanja sy sarobidy eo mason'Andriamanitra. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White ny amin'ny fanetretena ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe inoanareo ny fanoarana takila faha 7 hoy izy. Ny fahalalana ny fahamarinana dia tsy miankina loatra amin'ny herin'ny saina fa amin'ny fahadiovan'ny fikasana amin'ny fahatsoran'ny finoana miredareda sy miankina amin'Andriamanitra. Manatona akaiky ireo izay mitady ny fitarian'Andriamanitra amin'ny fofeny fanetretena ny anjelin'Andriamanitra. Nomena ny fanahy masina anokatra eo aminy aretsarobidin'ny fahamarinana. Ahoana no amaritana ny alemem-panahy sy ny fanetretena araka ny soratra masina? Manasanao mamaky reto andininy reto. Mateo 5:5, Mateo 5:5. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Petera 2:7, Petera 2:7. Fa aoko toetra miafina ao am-po izay tsy mety loha dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Inona koa nambaran'i Isaia? Isaia 7:15, Isaia 7:15. Fa izao no lazain'ny ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako ary eo amin'ny torotoro fosiny manetry tena amelombelona ny fanahiny manetry tena sy amelombelona ny fony torotoro fo. Miresaka ny amin'ny amoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy Paoly ao amin'ny Korintianina 2:10. Tsy fanorotsiritana ny olona mora raraotina na ny olona misoroka ny fifandirana tsy akory ny fahalemem-panahy
sy ny fanetretena tsy nitady fifandirany Jesosy ary imbetsaka izy no nisoroka izany satria tsy mbola tanteraka ny iraka nampanaovina azy. Rehefa atojo fiantsina nefa izy dia niteny tampasahina saingy tamin'ny fahalemem-panahy. Ny alahelo any Jerosalema ny aloha indrindra nanomboana azy ohatra dia tsy fanozonana natao tamin'ny feo mafy fa faminaniana feno alahelo na raha an-dranomasony amin'ny ho avy izay hitondra faharavana. Matetika Jesosy no aseho tahaka ny Mosesy faharoa ao amin'ny testamenta vaovao. Nalaza tamin'ny fahalemem-panahy Mosesy tamin'ny tarihany zanak'Israely. Teo an-tendrombohitra Jesosy no niteny raha namelabelatra ireo fitsipiky ny fanjakany. Vahoaka marobe no nofahanany tamin'ny sakafo na niona fahagagana. Ambarany Nomery 12:7 koa fa nalemy fanahy Mosesy ary ny fanindran-dalana amin'izany ny teny Jesosy hoe malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Tamin'ny fahagagana no nanambaran'ireo olona nanatry maso ny namahanan'i Jesosy ny olona tsy omby 5,000 ary hoy ireo olona reo hoe ity tokoa no ilay mpaminany izay tonga ho amin'izao tontolo izao. Mifanindran-dalana amin'ny mahampaminany any Mosesy izany izay ambara ao amin'ny Deutéronomie 19:15. Mazava loatra fa mihoatra lavitra noho izay hita teo amin'ny Mosesy ny fanetretena sy ny fahalemem-panahin Jesosy. Raha nanolo tena navitra ny olony Mosesy ao amin'ny Exodosy 20:17 dia tsy ho natanteraka na inona ny fahafatesany no ny mampanota azy sy ny filanim-pamonjy izay afaka mandoa ny ondritry ny fahotany. Afaka misintona lesona avy amin'ny Mosesy sy ny tantaram-piainany tokoa isika saingy tsy mahita famonjena ao aminy. Mila mpamonjy izay afaka misolo vonantsika isika, tsy ho mpanelanelana ihany fa ho solontsika mihitsy. Zava-dehibe ny fanelanelanana saingy ny fiantonan'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny otantsika dia ilaina nefa tamin'ny ainy ny famaizan'ny fahotana. Izany no hany havonjy antsika amin'ny vokatra ateraky ny fahotana. Arak'izany, na lehibe toinona aza ny ohatra nasehon'i Jesosy antsika dia ho zava-poana ihany izany raha tsy teo ny hazo fijaliana sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Tsarovy ary fa tsy hoe nalemy fanahy sy ny avonam-po fotsiny Jesosy, fa izy no mpamonjy feno sy tanteraka ho an'ny olombelona. Noho izany fanavotana izany dia tokony ho feno fisaorana sy hifankasitrahana azy mandrakarivotsika. Tsy mpamonjy amin'ny ho avy fotsiny Jesosy, fa namana malemy fanahy miara-mitondra ny fahoritsika amin'izao andro sarotra hivelomantsika izao. Izay indray no isarahana androany. Azadino ny manaraka ny toy ny fianarantsika. Niaraka taminao teo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.